Eny ary manakory aby sika fanaritra aby Ragnandria, kory aby sika tonga soa eto amin'ny fandaharana izay fanaraka ao isaky ny zoma hariva dia ny hono iaho pastora. Araky ny efa nampilazaina zany dia androantsika hiresaka sujet d'actualité izay mahabe resaka be mihitsy amin'izao fotoana izao. Eraky ny Facebook feno ny gazety ny fampahalalam-baovao dia mino aho fa maro nareo koa no miandro hoe misy ho lazaina ve ny amin'izay. Roro eroa tsunami ho an'ny Madagasikara. Nataoko tsunami satria hitanareo ny tsunami masy dia horohorontany any ambany ranomasina tsy hita maso fa misoko mangina ary rehefa tonga any amin'ny torapasika efa manimba zavatra zay vao gaga. Ohatra izay mihitsy ny hanoharako an'ity zavatra ity, efatry ny ilo zavatra io no nisoko mangina fa efa tonga ety amin'ny torapasika izy zao zany hoe tonga ety amintsika mivoaka gazety, mivoaka Facebook, zay tsika vao samy korapaka. Fa efa nisoko mangina tao. Ary azo lazaina hoe tonga amin'ny atao hoe point du non retour tsika zao, zany hoe miala tsiny aho teny aminareo eto satria il faut dire la vérité, c'est trop tard. C'est trop tard. Hitanareo ohatran'ny tsunami, ny tsunami ny olona indraindray milalao eny raha tadidinareo le tsunami tany Thaïlande, tany Indonésie izy iny. Rehefa tonga eny amin'ny torapasika ilay vague dia tsisy n'inona azo atao intsony. Fa raha mbola vao fantatra hoe miala any zay anao afaka manao ka efa reny ny sakonany hitantsika dia tonga amin'ilay atao hoe point de non retour tsika izao. Kanefa nazanona tsy zany dia tsy midika akory zay hoe dia aleo zany dia efa miandry ny rariny eto, fa misy ny zavatra ataontsika hoe inona ny mesure raisina analefahana, fa io tsy afaka intsony io, zay aloha dia aoko hazava. Ary io tsy vitan'ny resaka io satria aty Europa dévastatrice be le izy, mandravarava be le izy, ka en plus Madagasikara fantatsika tsara ny zava-misy tsy isika mihitsy no avita inona amin'io zavatra io, na dia samy anentana daholo aby. Fa ny zavatra zay mahatonga hoe il faut être humble face à la situation, zany hoe mila réaliste zany dia hoe ahoana ny hanalefahana ny onjan'le izy sisa, fa le izy efa tsisy hevitra intsony, efa tafiditra. Iza no ambadika osintsika inona no zavatra kendreny ary ahoana ny fandraisana andraikitry ny fanjakana. Za aloha dia tsy hanazava aminareo ohatrany ahoana ny fonctionnement les drogues, tsy compétenceko zany aleoa apetraka amin'izareo tompon'andraikitra amin'ny ara-pahasalamana no manao an'izany ary efa betsaka ny nanazava tao amin'ny Facebook ny endrika isehoan'le izy. Fa ny zavatra hafa mihitsy no resahako, zany hoe volet anankitelo, zany hoe mitodika manokana amin'ny fanjakana aloha dans un premier temps, ary avy eo hitodika amin'ny fiangonana, ary fahatelo mitodika amin'ny tanora. Ao anatin'ireo volet anankitelo ireo dia manana proposition sosokevitra na vahaolana sosokevitra hoe fa tsy hoe akory manana vahaolana feno fa sosokevitra ihany, sao de mba azo atao ihany au moins mba mahavonjy ain'olona anankiray efa zava-dehibe. Marihako aloha fa ity page ity na ity pejy RGL ity araky ny fantatrinareo dia page de réflexion certes, fa tsy mijanona ao réflexion fotsiny fa isika dia mitondra vahaolana azo tsapaitana. Efa nataontsika izany teto ho an'izay tsy mahatadidy na ho anareo izay vaovao vao manaraka ny pejy dia nataontsika izany tamin'ny Covid. Tamin'ny Covid isika communauté RGL ampatsahivina kely satria sao dia courte ny mémoire ny sasany, rehefa nanao fanazavana fanentanana ny amin'izay tokony ho atao
hoe inona ny azon'ny fiangonana atao dia nanao exemple atsika miaraka tamin'ny fiangonana adventiste tany Ambohimanambola ho an'izay natadidy. Dia misy élan de solidarité ary rehefa niona tamin'ny docteur Richard mpiandraikitra ny tao Ambohimanambola sady pasteur izy no dokotera dia nahavonjy izay ny olona maro izy. Tsy isika rery akory, tsy miambo akory noho isika, fa mba nitondra ny anjara biriky ka ity pejy ity zany tsy pejy manao masturbation intellectuelle mialatsiny amin'ilay fomba fitenenana, fa pejy mitondra réflexion ary réflexion miaboutir amina solution. Ka ity fandarinandro ity zany dia tsy teny fotsiny hoe zao ny kritika fa inona ny sosokevitra omentsika satria azo lazaina hoe démuni tanteraka ny ray aman-dreny, démuni tanteraka koa ny tompon'andraikitra maro samihafa. Donc volet telo zany fanjakana, fiangonana ary ny tanora no itodiako. Ny important amiko dia hoe raha ohatra ka mba navonjy olona ray fotsiny ary sika eto amin'ny pejy dia efa isaorantsika an'Andriamanitra. Fahatelo, mbola anatin-tari-dresaka tonga dia ialako tsiny sahady fa tsy sanatria hoe pessimiste aho fa réaliste. Miteny ho zany tao amin'ny titre hoe mampanontany tena ny hoavan'ny tanora hozy tsika no zaho moa zany plutôt fa aloha dia tsorona fa tonga dia ataoko hoe efa tonga eo amin'ilay point du non retour tsika zao. Matoa efa mipoitra hitatsika eto amin'ny Facebook sy amin'ny vaovao reny ankizy simba ny roro reny, izay tsy roro ihany fa mbola voaroro zay ny resakisika fa ho resako aminareo tokoa ny zavatra hafa. Efa trop tard. Diso tara loatra. Le mal est fait aux vazaha. Le mal est fait kanefany mety hiteny anao inona zany nanaovanao an'ity live ity. Dia ny antony nanaovako an'ity live ity dia zao hoe hisensibilisena au moins mba manantena hoe isy maillon anankiray ao amina chaîne administrative, misy maillon anankiray ao amin'ny chaîne judiciaire, misy maillon anankiray any amin'ny système d'État-ny, any amin'ny appareil d'État-ny, au moins raha mba sensibiliser ka mba manoray ny ndraiky ny amin'izay tandrify azy, au moins hoe mbola veriko any, il faut pas être prétentieux, ny samy mitondra ny anjara birikiny raha mba mahavonjy olona telo sy efatra dia izay ny tanjony. Za zany tsy miteny hoe ahoana ny eradikena amin'io, io tsy afaka atsony io, ary grave be io. Une fois io tafiditra, c'est fini. Satria aza adino fa raha vao miresaka drogue, alcool, jeu, dia resaka addiction. Ary raha vao miresaka addiction, dia tu en veux encore et tu en veux jusqu'à amina overdose. Ary rehefa tonga amin'ny overdose dia fantatrareo ny valiny fahafatesana. Zay zany aloha hazava teny voalohany resaka. Tsy koa fa tsaroako tapoka, ialana tsiny amin'ilay namana tafitohina mahita anahy hoe ohatrany manao akanjo mainty foana, sendra nanao zoma moa androany dia nanao musculation satria isaka zoma sy alatsinainy manao sport, dia tenue de sport avy any, avy mitrotra io dia ity no anaovako dia sao dia tafitohina indray le hoe manao akanjo mainty. Misangisangy ihany fa tsika ho aza lefa lavitra loatra ny saina fa lasa voalotony zavatra tsisy loko na devoly zany na tsisy loko tsy mety zany fa ny devoly mpangalatra fa n'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra. Bon, parenthèse iny. Iresaka amin'izay resaka fanjakana aloha. Manandrify ny fanjakana ny resaka eto. Rehefa miresaka fanjakana zaho aloha zavako ny resaka dia tous les appareils de l'État no voakasika amin'izany. Tsy hoe olona anankiray fa tena le appareil d'État rehetrarehetra. Ny tompon'andraikitra rehetrarehetra hatrany amin'ny exécutif, législatif, judiciaire. Andao tsika hanao état des lieux kely momba Madagasikara manoloana n'ity resaka drogue ity. Madagasikara dia
plaque tournante aty amin'ny océan Indien idéal ho an'ny cartel de drogue tena paradis ho an'ny narcotrafiquant Madagasikara. Inona ny antony? Satria ny côtetsika ny sisy ny morontsiraka ny Madagasikara passoire. Ny alatr'omby rehetrarehetra ny Madagasikara dia alefa avy any amin'ny morontsiraka zadino ary mandeha any amin'ny zareo sinoa. Les côtes malgaches sont des passoires. Tsy voara-maso satria dadasika loatra lay velarana amin'ny resaka côte. Zareo reny sambo sinoa sy japonais tsy tahotra tsy henatra ciel ouvert mandripaka ny trondrotsika any amin'ny any atsimo. Jerem-potsiny satria ny garde côte tao ara vedety kely mampiomehy kely no sambony zareo trafiquant sambo efa tena sophistiqué. Donc malalaka be zany, malalaka be ny côtetsika. Madagasikara passoire ary azadino fa ny drogue ny ina moa fazana zany procédé ny acheminement de drogue tompoko dia circuler par voie maritime. Satria fantatry ny cartel de drogue io sarosarotra le amin'ny resaka voie aérienne fa par voie maritime. Dia hitentsika hoe miditra be zareo rongondreo akoatran'le hita teny vato reny efa atao hoe infime partie fa miditra avy any amin'ny morontsiraka re tompoko. Miditra banaka be ny tanànatsika dia miditra ho azy ny zavatra rehetrarehetra. Reny hitanareo voaingana vaovao vovoaka reny hoe tratra tao Tamatave ilay drogue izay avy eo no mamatsy amin'ny océan Indien ary tany Maurice no natratrarana azy. Nisy conférence de presse nataon'ny fanjakana mauriciana. Miainga avy aty Madagasikara. Zay lasa plaque tournante paradis des cartels Madagasikara. Zay ny ray. Faharoa ho an'ny Madagasikara manokana. Madagasikara dia azo lazaina hoe ohatran'ireny hitanao tranomborona nid d'oiseau fa ny idéal pour la drogue. Satria nahoana? Il faut dire les choses. Tsy resaka fanoherana nizaniza mihitsy fa on n'a pas un état fort, on est un état faible. Isika aza no mangataka fanampiana amin'ny firenena matanjaka iarovana ny morontsiraka moron-dranomasika ka inona moa zany? État faible. Donc c'est un nid idéal pour les narcotrafiquants. Raha mitena an'izany tsy miinsulter an'izaniza mihitsy fa samy mahita antsika tahaka ny tafika andrefa tanàna. Dia ny fomba nampiasainy zareo voalohany alohan'ny nidirany zareo cartel dia corruption aloha. Corruption ny machine administrative, corruption ny machine judiciaire, corruption ny législative moa dia tsy lazaina intsony, corruption ny exécutive, zany hoe paralysé tanteraka le firenena. Paralysé. Satria ireo cartel reo zay tena réseau mihitsy dia matanjaka lavitra noho ny structure d'état anao. Ary efa voavidiny ny machine administrative anao, efa voavidiny ny machine judiciaire anao, efa voavidiny ny machine législative anao sy ny exécutive anao. Inona tsony? C'est un pays faible. Ary everiko fa tsy kisendrasendra, c'est pas par hasard hoe maninona am'izao tsika miteny zao io phénomène io mi envahir atsika.
le taimine mihitsy zany, le taimine mihitsy est parfait. Efa nisy vidéo teto nataoko taloha mampatsiaro anareo na ivereno karoana ho an'izay tsy mbola nahita le hoe nampahantraina ho an'iza Madagasikara. Mba jereo kely zay vidéo zay. Zany hoe on a programmé mihitsy le fait d'appauvrissement. Programme mihitsy ny hampahantra an'le malagasy fa tsy hoe tsy fahaiza mitantana ny mpitondra. Tsy hoe gabraraka fa c'est un programme. Un programme mihitsy mba ahafahana zany hoe pour rendre le pays faible dia tsy maintsy appauvrisena izy ary rehefa pauvre izy dia azo vidiana amin'ny alalan'ny corruption. Jereo tsara le filahatra le izy mandeha tsara manaraka logika. Afaka mijery amin'ny angle avy eo ny mpanao politika miteny tsy mahay mitondra gabraraka kolikoly, oui, fa zavatra tsy au niveau tsika fotsiny fa zavatra aventy. Le fampahantrana le Madagascar zany le appauvrissement est voulu pour que l'État malgache soit dépendant du secteur privé. Averiko tsara, l'appauvrissement d'un État est un programme pour que l'État soit dépendant du privé. Ary io le ordre, le nouvel ordre mondial resahako foana teto. Le nouvel ordre mondial aza raisinareo resaka hoe spiritualité fa le nouvel ordre mondial dia zao hoe le ordre vaovao zany lasan'ny privé no mibaiko ny public fa tsy ny public no mibaiko ny privé. Zay le nouvel ordre zany hoe tsy mibazika ny ordre normal. Ary raha mijery nareo anatin'ny société secrète ny olona matanjaka ao amin'ny société secrète dia reo privé reo izay lobbying zay manaporitra manao zay hampahantra le firenena am'izay fotoan'izay le mpitondra fanjakana tsy maintsy miankin-doha am'zareo. C'est le privé qui dirige la politique d'État. C'est le nouvel ordre mondial. On n'a plus un État fort. Na ty Europe zany inona moa problème en crise aty am'izao fotoan'izao? Les gouvernements, les États ne sont plus autonomes. Ils sont dépendants du privé. Makanesa anareo eto Belgique, au Bruxelles, manodidina an'io trano maison de l'Europe zay misy l'Union européenne io ny bâtiment rehetrarehetra manodidina ny Union européenne dia zareo lobbying daholo io. Ary azy mipetraka aty Europa malala tsara fa tsy mahamaika ny olona tsony milatsaka député amin'ny Assemblée nationale locale fa mamaika ny olona zao dia lasa député européen satria ny enjeu dia au niveau ny européen. Qui dit européen les lobbying matanjaka be. Reny Monsanto, reny resaka Bayer sy ny sisa azonareo an-tsaina amin'ity tenena hoe tsy resaka ty tsy resa-jaza. Donc les lobbying efa matanjaka. Lay étatsika nefa ny faible. Ary rehefa faible dia tsy vitany faible fa zao hoe corrompu daholo ny machine rehetrarehetra dia eo ambany vahoan'ny privé. Ny firenetsika raha milasika indépendant, si indépendant dans le sens normal là-tsony fa c'est le secteur privé qui dicte sa loi ary ny État dia tsy manako lazany intsony. Io problème ny jirama io anisany anome ohatra fotsiny ny problème Madagasikara tompoko dia problème ny hoe iza no mitondra, tsy ny mpitondra no mitondra fa ny privé no dicter imposer sa loi. La ny andro fotsiny nareo ohatrina vidiny la vanille, c'est le privé qui impose sa loi. Zay le nouvel ordre. Tu peux rien faire. C'est la réalité. Aloha tsika tsy famitaka e. Aloha tsika tsy modimody hoe ka zao mila miezaka. Non. La plaie est profonde. Zay mahatonga ny tena aminareo hoe je suis réaliste ary ny tena aminareo hoe efa tonga amina point du non retour tsika zao tsisy hevitra tsony io.
na andeha ambaka ny lohantsika azy miala tsiny itenareo fa inona ny maha olona finoana anao non ny olona manana finoana tompoko tsy misaboaboana any an-danitra fa ny olona manana finoana dia olona mipehitany realista ihany koa fa saingy ao anatin'izay zavatra sarotra zay dia hoe inona ny position raisiko sisa amin'ny tandrika dia raisiko amin'izay ny éthique ny Martin Luther hoe l'éthique de la station maona ny éthique ny Luther hoe eo amin'ny toerana zay misy inona ny kely mba azoko ataoko dia samy mba manao zay dao tsika satellite kely be dia be inona ny azonao atao amin'ny misy anao dia izay no ataontsika mise en réseau dia mba mamaha olana amin'izay misy atsikasika zay mahatonga anazy je crie dans le désert ici c'est vrai misy miteny zao hoe inona koa tsisy dikany aloha émission-nao io fa efa zavatra matanjaka oui kanefany zay tsy fataliste fa za manana eritreretra hoe à notre petit niveau on peut faire quelque chose ao amin'izay toerana misy anao fotsiny verina indray teny quoi appauvrissement programmation mihitsy mondial appauvrissement antsika satria raha mijery ianao amin'ny lafiny géopolitique dia mandalo avy aty Madagasikara daholo na ny resaka transport maritime zero tsara tamin'iny resaka piraterie tany Somalie dia nandalo aty Madagasikara daholo ce qui veut dire Madagascar est une plaque tournante ary ama plaque tournante azy dia sika zany entre le marteau et l'enclume nous n'avons pas les moyens de chasser na androkan'ireo inona azonao atao tsisy rehefa misy olona tratra aza raha hanao investigation sérieuse ianao mila voly zany or ny adversaire anao eo ampita très structuré ary efa les jeux sont joués d'avance satria bien financé le izy donc David contre Goliath tsika zay ny réalité misy à Madagascar on va pas se mentir on n'est pas dans un monde de bisounours pour dire hoe on de choses tsika dia vavaka fotsiny miala tsiny aminareo piétiste hoe vavaka dia milamina io non tsy vitany vavaka io fa mila mamoritra tanàn'akanjo hoe inona ny azoko atao amin'ny tandrify matoa mandany andro amin'ity zavatra ohatran'izao tia dia izay indrindra hoe mba hisy mobiliser anareo amin'izay tandrify anareo fotsiny satria misy aminareo sa aza mahalala olona tsy afaka mise manifester eto amin'ny live eto satria manana misy olona taminareo resaka amiko manana responsabilité ambonina reto amin'ny firenena ho anareo zay majorité silencieuse tsy afaka mise manifester reo ho anareo ty vidéo ty vous pouvez faire quelque chose à votre niveau au moins ao anatin'le chaîne iny raha misy maillon anankiray défaire dia mba mahavita zavatra kely fotsiny inona les stratégies des hommes il suffit de regarder le monde jereo fotsiny manodidina atsika zao tontolo zao anome exemple anareo vitsivitsy any Brésil ny combat contre ny drogue any dia nanomboka hatrany amin'ny favelasy ho an'izay tany Brésil le favelasy quartier pauvre zany hoe tout un village io favelasy io dia eo ampelantanany cartel de drogue ny zaza mambehivavy dia c'est un état dans un état masadino zay c'est un état dans un état donc zany ny recrutement ataony la cartel de drogue ny zanatsika dia reny ankizy tratra reny dia reny no karazana exécutant fotsiny toute une ville eo ambany fehiny zareo dia tena tanàna ray manontolo midépendre an'le cartel argent facile le izy vola mora dia hoe anao zany ny zanakao zany tsy mandeha mianatra tsony ka inona ozy izy zay ry papa sy mama ozy izy ao anatin'ny ray andro zay ozy izy mahazo 200 000 ariary karaha manao ray volana zany amin'ny smig any amintsika 200 000 ariary qu'est-ce que tu as sy lakony andeha hianatra satria le cartel de drogue no manakarama an'le zaza any amin'le favelasy reny dia jereo tsara fa tsy mbadika ny paradigme taloha zany dia hoe ce sont les parents qui prennent en charge pardon
les enfants, enfin, le système de cartel de drogue, ce sont les enfants qui prennent en charge les parents. C'est une zaza ma pitbull, zéro tsara les stratégies. Jamais, pour les chaînes de commandement, parents, enfants, les structures de la famille. Pour les chaînes de commandement, des apvadk. Dia lasa ny zanaka indray a no mamelona ny ray aman-dreny. Ahoana hozy ianao, ahoana ny mamelona an'izy? Argent facile, makany amin'ny banlieue ianao, na makany amin'ny bakafy ianao a, dia ny zaza no karamain'ny cartel milivre ny drogue, dia mahazo 200 000 izy indray andro. 200 000 ariary a, indray andro. Inona no teneninao amin'izany? Karamanao nefa 200 000 ariary par mois. Tsy manana autorité intsony ianao. Zay ny stratégie-n'ny cartel. Détruire l'autorité parentale amin'ny alalan'ny argent facile. Modèle nampiasainy zalahy tany favelasy zany tany Brésil. Modèle nampiasainy zalahy any Mexique zany. Io mahatonga zareo tena mahatra. Ary io tompoko no efa tonga ao Madagasikara. Zareo tsara le programmation efa mahantra isika. Donc rehefa mahantra ianao, dia misy argent facile, dia iza no karamainy? Zaza. Satria ny zaza tsy azo enjay. Ny zaza tsy tratra. Zaza tsy eritreretin'ny polisy, tsy eritreretin'ny olon-dratsy. Ado, pré-ado. Dia nefa ny zaza mamelona an'ilay ray aman-dreniny dia tapona ny domy. Argent facile, dia zay le izy. Dia rehefa tafiditra, zany hoe isible izy. Rehefa zany dia mitodika aminareo ao anivon'ny autorité administrative. Ianareo préfet de région, ho anareo gouverneur, ho anareo chef de région, ho anareo ministre de la décentralisation. Ils vont choisir une ville. Zay ny fomba fiadin'ny cartel. Dia io ville io ho avadiny zone de non-droit. Asa raha fantatrao zany zone de non-droit zany. Ho an'izay mipetraka any France mahalala tsara, Marseille Nord, zone de non-droit, tsy tafiditra ny polisy intsony. Satria lasa fanjakana maleo tenany ao. Misy quartier tsy tafiditra zone. Any France zao mahalala tsara zany a, misy tanàna tsy tafiditra ny polisy intsony. Zone de non-droit. Tsy miditra any ny polisy. Ny farany tafiditra any angamba dia ny BAC, brigade spéciale. Toerana tsy sahan'ny polisy idirana intsony satria toute la ville est sous contrôle de la mafia. Satria les populations ray manontolo mihitsy no lasa complice eno tsara. Le ponina mihitsy no lasa complice satria ny zanakao karamaina. Ary ny zanakao mamelona anao, ny zanakao no mandony jiramanao, ny zanakao no mandony mividy henan-kisoa anao isan'andro, ny zanakao mampirevi anao amin'ny labiera, ny zanakao mampimananao vendredi magnifique. Inona no teneninao? Volofotsinao ve? Volofotsinao zany tsy miteny intsony. Dia lasa zone de non-droit. Tanideo fa zay le izy a. Isy faritra anankiray hovidiny zareo atao zone de non-droit. Ary ny tena grave izy dia Madagasikara mihitsy no tetehany zareo an'izany. Zone de non-droit. En France, 750 zones répertoriées au niveau du ministère de l'Intérieur, zones de non-droit en France. 750 zones. Azonareo tena ve zany? 750 nefa Frantsa zay manana ny maizy azy. Mba eritrereto zany hoe hanahoana isika ao Madagasikara. Oh, un État dans un État. C'est l'objectif un jour. Un État dans un État. Et c'est ce qui se passe déjà à Madagascar, n'est-ce pas? Ils peuvent tout acheter à ce sont les caïds qui font la loi à Madagascar. À ciel ouvert au Madagascar. De la zay hoe reny débat. Misy ane olona débat du jour au lendemain, tsy fantatra hoe inona ny asa ataony, tsy fantatra hoe inona ny entreprise, tsy fantatra hoe inona ny orinasany. Du jour au lendemain izy dia milliardaire. Tsy mbola nampametra-panontaniana anareo ve?
Tsika moany efa tafa kosa le fa manana V8 efa tafa kosa le zana ray aman-dreny ndray moa dia miala tsiny aminareo ray aman-dreny fa nanay ary ny fiertenay rehefa ny zanakay mividy tôbila ho anay fa i tôbila itikiranao ray aman-dreny mahafantatra anao avy aiza ny impact an'io dia tsy anatra intsony ny ankizy fa hikarama amin'ny cartel ary zay ny tanjo zareo dia hanangana propre milice zavatra pisy eran-tany zany fa tsy mamorona hanana ny miliceny am'izay izy any amin'ny quartier any c'est eux qui vont faire régner la loi des milices any amin'les zones de non droit dia lay objectif zany de phénomène inverse ny zanaka am'izay fotoan'izay no mientretenir ny ray aman-dreny amin'ny alalan'ny zavatra anankiroa prostitution ary drogue reo zavatra roa reo dia tsy misaraka mihitsy prostitution et drogue zareo Madagasikara miala tsiny amitsika any fa ny sugar daddy sy ny sisa izy moa mamelona ny ray aman-dreny betsaka ao Madagasikara ao fa ny zanany vavy miala tsiny zay mivarotena avy aiza nefa io tsy mivarotena amin'ny olona n'importe qui fa VIP ary ny drogue tsy misaraka ny proxénétisme sy ny drogue donc c'est un système de contrôle donc n'objectif anay drogue zany tsy miresaka hoe le ankizy le hoe madiditra fotsiny andao elatsika le zavatra simpliste fa le objectif ny zalahy ambadika izy de hoe il faut détruire l'autorité parentale de façon sournoise zay le izy te hisarika ansainareo kely momba ny firenena ihany tsy mbola nametra-panontaniana ve nareo hoe maninona no misy zany atao hoe quartier résidentiel zany hoe misy zany le mipetraka eny amin'ny bakarta misy mipetraka any amin'ny quartier populaire ary misy mipetraka amin'ny atao hoe quartier résidentiel est-ce que vous vous êtes déjà posé la question nahoana no misy ny quartier résidentiel de ozy nareo ka izy lebana oui fa tsy zay ihany ekeko hoe misy ny trano lafo ekeko hoe misy ny tany lafo fa efa niteny tamina vidéo teto hoe Madagascar c'est un pays à deux vitesses une société à deux vitesses pourquoi les endroits atao hoe résidentiels nareo satria nahoana zareo manana droit eto de malahelo milaza reo manana droit amin'ny sécurité jereo fotsiny ny polisy miala tsiny aminareo amin'ny ministère ny polisy aiza ianareo no manao ronde any amin'ny ny akamaroanareo de any amin'ny toerana résidentielle voary tsara ny quartier résidentiel ny sécurité zany de tena tonga de misy zanak'ikalafa fotsiny zao mandalo kely misafo fotsiny angambany any amin'ny toerana mamay reny fa ny quartier résidentiel dia miala tsiny fa zareo misy mahavita mividy polisy miaro ny tanànany ce qui n'est pas du tout normal fa tsy natao garde du corps nareo mpanakarena fotsiny ny polisy fa natao mpiaro ny firenena ray manontolo aiza le ragnako misy mahavidy polisy mihitsy hiaro azy mianakavy ahoana zany satria hoe quartier résidentiel ry zareo VIP ry zareo bourgeois zareo aristocrate mbola miverina amlelona zaiky iny foana droit à la sécurité rapprochée iza no manana droit am'zany sécurité rapprochée zany ry zareo amin'ny quartier résidentiel ny bakartier ny quartier populaire dia atosika ho lasa zone de non droit zay neny afarany io
nareo zao nanona anarina teo 67 nareo zao teo nanona anarina Ambodisotra zay mihitsy le izy regny toerana reny zay mahatonga hoe mamay be antany reny fa aza mandeha am'le quartier fa mamay be satria atosika ho zone de non droit mihitsy ile toerana c'est inadmissible dia inona ny zavatra hitranga amin'ny farany hoy ty expertna agence contre ny stupéfiant ty frantsay lay zone de non droit hivadika rapitso ho lasa zone de droit des gangs zany hoe zareo zany no mametraka ny lalànany zone de droit zany hoe tamin'ny voalohany izy zao zany le izy avadika zone de non droit le toerana créena mihitsy reny insécurité reny reny hoe olona voakarama mihitsy hanakorotana an'ilay tanàny dia rehefa déstabiliser iny a de lasa zone de non droit de rehefa la zone de non droit de lasa toeram-pamaharany zareo de mivadika zone de droit pour les gangs satria nahoana satria azadino fa ny drogue ny resaka rongony dia autosuffisant izy a amin'ny figerevan'ny fiainany tsy mila mizanizy izy azadino fa ny économie réelle dia mifandray daholo ianao zao raha anatin'ny économie momba ny faritra de tsy maintsy mila ny faritra secteur anankiray fa ny drogue tompoko dia la drogue elle suffise à elle-même ary zay ny mahatonga ny drogue ho tena zay mahatonga zareo compact tsy azo mihitsy satria zareo a autonome tsy mila secteur hafa ny drogue ianao zao raha mivarotra ataontsika hoe mivarotra quincaillerie ianao zao mivarotra vary ianao zao mivarotra menaka dia na tiana na tsy tianao a tsy maintsy mila secteur hafa ianao a mba ahafahanao mampiroboroba io business fa io fa ny drogue hoy ny spécialiste en stupéfiant dia autonome tsy mila secteur hafa izy ary zay mahatonga an'le organisation criminelle en cartel opaque tsisy fay mihitsy fa tena bien ficelé ary sarotra ny miady aminy indépendant zareo am'le système mavelotena zany le organisation ary zay ny madangereux any zareo afaka mifehy ny zavatra rehetrarehetra tsy miankina amin'izy anizy de lasa micréer société parallèle zareo économique et sociale ary le comble eno ty resaky ty le comble zalaha cartel de drogue il se dresse comme bienfaiteur de la société edresy olona malala tanana be izy ane olona ataony mihitsy azahoany foniny zanakao e sy ny responsable politique aminao e ils vont sponsoriser vos jeunes les bienfaiteurs de la société entre guillemets ils vont investir dans des clubs de foot ils vont investir dans des associations de jeunes les salopards mais les termes enfin j'utilise les mots parce que je suis révolté mais tout cas ianao miteny an'zany fa zany no izy de gangrener mihitsy le société satria zareo no bienfaiteur sponsor oui philanthropie amin'ny alalan'ny blanchissement d'argent marina mihitsy na ny tantony le philanthropie zany le olona ohatra hoe mpanao asa soa fa any no afahany manadio an'le vola nefa koa tsy vitany manadio an'le vola fa c'est une façon de dominer satria ceux qui payent dominent n'est-ce pas ceux qui payent dominent le cartel injecte de l'argent dans le commerce légitime zay le blanchissement d'argent alainy am'izay le vola dia injecteny haingana any amin'ny secteur légitime l'argent de la drogue mes amis fait fonctionner le monde eh oui sans qu'on le sache l'argent fait tourner l'économie mondiale
asa raha mba fantatra hoe ohatrinona ny vola micircule araka ny teny aminareo hoe ny volan'ny drogue no mamelona antsika ireo ne aloha de lazaina ny vola micircule eran-tany amin'ny resaka drogue fotsiny par an, écoutez bien, par an 250 milliards de dollars par an. 250 milliards de dollars par an. Plus riche qu'une PIB de la Thaïlande. Donc c'est un État. Donc tsy possible mihitsy ny aresena azy. Tsy possible na andeha abakavoanao. Aty aminay ty Belgique zao se déclarer une guerre contre les cartels de la drogue ny gouvernement belge. Am'izao tsika miteny zao ministre de la justice nay sous protection policière fa nahazo menace à ciel ouvert par les gangs. Tsy le gang fa par les cartels. Menace de mort. Efa sahy mifanandrina amin'ny fanjakana mihitsy ry zareo. Pourquoi? Ils se paient le luxe de payer une armada d'avocats. Il y a des gens, ils ont tous les cabinets d'avocats les plus chers au monde. Combat des les meilleurs. Nous avons mis droit, magistrat, donc peine perdue. Ils sont protégés. Et je me permets de dire cette expression, ils ont les couilles en or. Ils ont des couilles en or. Je suis désolé, hein? Enfin, il faut dire les choses, il faut dire un chat pour un chat. Par ailleurs, la situation à Madagascar, nous ne sommes plus maîtres de notre destin national. Nous ne sommes plus maîtres de notre pays. Étude d'Invocat en 2016. Madagascar est le pays africain, écoutez bien, Madagascar est le pays africain qui a cédé plus de parts aux investisseurs étrangers avec 4 millions d'hectares. 4 millions d'hectares au groupe d'oligarques. Vous m'entendez? Nous avons cédé 4 millions d'hectares aux oligarques. Ce sont les faiseurs de rois à Madagascar. Bolanové, Madagascar. Bolatsika, Madagascar. Qui est-ce qui fait la loi à Madagascar? À vrai dire, ce n'est plus de la corruption. C'est eux qui gouvernent. Oui. Quand pauvreté ne fait la pauvreté, c'est une manne pour le cartel. C'est du pain béni pour le cartel. Afin de mettre comme faïfa. Sombre io zavatra mitranga io. Hitanareo hoe akizy mitsindro na Facebook, reny zany c'est rien. Efa ela no miteny teto foana za moa de hoe miantsoantso any anefitra ary tsy de misy miaino kanefa de miteny foana oui, peut-être que je perds mon temps, mais au moins j'ai parlé. Oui, abrutisation du peuple par tous les moyens. On veut abrutir le peuple. Divertissement. On va divertir le peuple pour ne pas se focaliser sur leurs vrais problèmes. Le phénomène vendredi magnifique, n'exploser tape à outrance, au niveau de la commune, nous lâchons en bout.
mikarakara an'le izy ampanaovana fety lasa fetara le malagasy lasa fetara manao fety de aprevena de mandeha ny toka de mandeha ny rongony inona ny tanjona rehefa abruti les générations à venir anangana le firenena dia potika tadidinareo any Congo rehefa nisy ny guerre civile ahoana malala ny docteur Mukwege nareo l'arme de l'ennemi étrangère ozy izy docteur Mukwege le nazo prix Nobel de la paix any à Congo dia ils ont violé les jeunes filles les toutes petites jeunes filles. C'est pas dans le but de satisfaire leur pulsation sexuelle, mais dans le but de détruire la population batsisitsony ny resaka fananana anaka. Potika mihitsy. De nanapa-kevitra docteur Mukwege nody tany Congo. Ny fizy c'est un chirurgien, un professeur renommé mondial. Inona nataony niraisy ny combat mihitsy réparer les jeunes filles. Mba hahafahan'ny démographie congolaise indray miakatra de ohatray koa le zavatra misy on veut détruire la génération les jeunes par tous les moyens alcoolisme drogue divertissement politique d'abrutisation mes jeunes ry vahoaka malagasy ry tanora malagasy ne soyez pas des abrutis aza manaiky ataon'olona ho ampondra ianao fa misy olona manarabaraba anao ao misy olona manapondra anao ao mbola ho avy ny solution Lorenzo fa mbola tsy maintsy atsipongatra aloha ny zavatra il faut que les gens soient conscients du mal hoe atraizy ty resaky ty hoe les générations mihitsy no potehina am'izay tsy misy élite mitsangana intsony ohatra ny tamin'ny andron'ny zanak'Israely ny élite rehetrarehetra de nalefa babo nalefa nakany exil nakany Babylone pour corrompre les jeunes fa soa ihany fa mbola natsiary tena ry Daniel ary Mesaka ary Abednego hoe non nous sommes fidèles à notre pays et on ne veut pas nous acheter on ne veut pas nous acheter zay nahatonga ny Daniel taminany Daniel sy ny namany Sadraka Mesaka Abednego hoe zay tsy inakanina eo amin'ny latabatry ny mpanjaka nokarakarain'ny mpanjaka babyloniana mihitsy ry Daniel hoe ianareo ne conseiller du roi de nareo zany karakaraina manokana zay tsara le izy c'est de la corruption de omena sakafo miara-my sakafo amin'ny mpanjaka tsy aozy Daniel zay tsy hinana solidaire zahay amin'ny fahoriany any Jerusalem de hanikotrana no noany Daniel azadino zay tompoko Daniel sy ny namany tsy nety nihinana tsy hoe kory fady fa hoe mba tsy hanadinony any Jerusalem ho anareo rehetra tsika rehetrarehetra izay nomen'Andriamanitra opportunité amin'ity fiainany ity mandry ve ny eritreritrareo hoe sao de adinonao ny firenenao ny taranakao Madagascar a besoin de vous, de nous, de moi et de toi. Enfin, on veut abrutir la population. Donc, aiza les solutions au niveau du firenena zany mitodika aminareo aho zay eo anivony atao diaspora malagasy eo am'izay aho zao ny diaspora malagasy vous la diaspora malgache, surtout la diaspora les élites malgaches. Zay mahafantatra hoe aiza ho aiza ny situation sika. Za de miprôné an'le atao hoe théologie de la diaspora. Ina le théologie de la diaspora? Reraka ny firenetsika. Ary rehefa reraka ny firenetsika, potika ny tanoratsika. Very fanantenana reo zaza reo. Tsy misy espoir intsony. De aza manao partage fotsiny sur vidéo mampalahelo be le ankizy any an-tanàna simbany roro de raha simbany roro de ina zany no miandry ina zany no ataoko ho anareo za moa tsy mpamonjy an'ireny le hoe fivorian'ny RNS reny mba te hitodika aminareo mpikarakara ny RNS les rencontres nationales sportives mahafinaritra le hoe mahavory ny
malagasy rehetra. Mais qu'est-ce que sao dia mba misy tremplin azo eritreretina ihany le retsy amin'iny fionan'ny malagasy rehetra iny. Fa tsy faly lalao fotsiny hoe hanao basket fotsiny, hanao foty fotsiny. Any amin'ny RNS reny mialatsiny fa ny faninana fotsiny ny fanindry, misy gasy ny fanindry ary hoe zay korangamba tafa, zay angara tafa de mifanindry. De miady ny clan, miady ny avy any Biegosy ny avy any Tuléar, miady ny avy any Tananarivo sy avy any Fianarantsoa, de mifanindrinindry ihany. Mais c'est quoi ça? Zay ve no nilavana anareo mivorivory any? Mba eritrereto ihany, za tsy mamorona fa reny araroty reny fotoana ionatsika reny amin'ny raha ny fivoriam-be ohatran'ireny. Todika amin'ny fiangonana. Zay ny tany Madagasikara. Tsisy ninona azo atao aty amin'ny tanora sy ny fiangonana azo mitodika azafady. Aty amin'ny fiangonana aloha, re fiangonana malala isany. Mila antsika ny firenena. On a besoin de vous plus que jamais. Adiko foana tamin'izaho mbola nitondra fiangonana tamin'i Madagasikara. Adiko foana tamin'ireo responsable ny vokovokomanga. Niadiko mihitsy tamin'ny filohan'ny vokovokomangako. Inona hoa tiky fivorianareo mianakavy ty? Andany andro fotsiny hoe izay mpifady toka, izay mpifady inona filaza zany? Mpifady ny zava-mahadomelona de miara-mivory. Tsy fiaraha-mivory ny olona mpifady ny vokovokomanga tompoko. Atsaharo ny fiarahanareo mivorivory nareo samy abstinent de anilona eo nareo. Fa inona ny stratégia atsanganareo vokovokomanga mitodika amin'ny vokovokomanga concret zao? Firy ny sampana vokovokomanga erariky ny Madagasikara amin'ny fiangonana rehetra, na FJKM, na FLM, na METM. Tsy fantatry any amin'ny katolika iny ny équivalent sy any amin'ny hafa. Fa manana stratégie ve tsika ahoana ny atrehantsika an'ireo tanora tratran'ireo roro reo? Mila samy voaka ny rindriny efatra tsika zao. Ahoana ny accueil ny zaza tratran'ny addiction? Fa tsy hoe mivory fotsiny nareo mivokovokomanga de manao rakitra, de manao tenue mitovy, de mamonjy zaikabe, de manao vokatra, de mandroso be ny sampana fa ny kesitsika misy 3 millions ariary. Ça sert à rien. Fa manana stratégie ve nareo hoe taondoha nareo inona eo amin'le quartier tsy mandeha lavitra, eo amin'le quartier ataontsika hoe FJKM Ambodin'ny Sotro nareo zao, io isotry manodidina nareo io, inona ny stratégie nareo vokovokomanga eo isotry? Zay le éthique de la station, isaky ny station manao zavatra. Ho anareo etsy Analakely, nareo etsy Andoran'ny Fosy nareo, inona efa nanao étude de milieu ve nareo hoe inona ny zavatra migangrené io faritry ny fiangonanareo io, tsy mandeha lavitra hoa. Ary rehefa anananareo ve ny données rehetrarehetra any amin'ny fokotany sy eo amin'ny faritra misy anareo rehetra, dia inona am'izay no ataonareo? Ahafanao inona stratégie? Ny tiako tenenina de zao, aza manantena ny fanjakana nareo. Il y a rien à espérer de l'État. Vu les tableaux ndreseko teo, zay mahatonga ana nandany fotoana misy aloha nidresser les tableaux mainty be les tableaux, je reconnais. Fa tsy maintsy mila dégoûté misy tsika aloha hoe efa zany anie le État e, zany hoe efa phase terminale anie le firenetsika e. Efa ao anatin'ny atao hoe métastase. Donc, qui doit se lever? L'Église. Inona zany no ataontsika? Exploiter ny notoriété anananareo eo anivon'ireo zanatsika any amin'ny quartier. Misy asa maika eto am'izay zany un boulot d'urgence. Urgence eto ny resaka. Maninona moa? Eto am'izay le sosokevitra. Maninona moa raha mandany vola mitambatra ohatran'le nteneniko tamin'le resaka Covid,
hoe mitambatra ny fiangonana ohatra fotsiny hoe iny faritra anankiray iny zay fiangonana rehetrarehetra amin'iny faritra ray manontolo iny ny fanome tanana de manangana anareo centre anankiray centre d'accueil des jeunes manangana groupe de parole manomboka amin'ny zavatra simple na toerana anankiray ahafan'ny ankizy manao hoe socialisation toerana fialam-boly loisir misy dikany le resaka fanaovana parc de jeu na loisir na culturel satria mila centre d'intérêt le ankizy théologien zany no miteny eto fa tsy toerana hoe hanaovana fitaompivavahana hoe any mamaika mety ho gaginareo fa ahoana ary zany ny olana efa fantareo hoe misy fiangonana eo e fa toerana fandraisana ny tanora ahafahany zareo manao échange culturel ilainy zany satria ho azavaiko aminareo eto ny antony il nous faut absolument créer des lieux d'accueil pour nos enfants ohatra un lieu pour faire leur devoir misy an'izany atao club de devoir zany be de be ny ray aman-dreny ny démissionné amin'ny andraikina satria miazakazaka mivarotra tsy mety iny dia asivony atao hoe centre de devoir programme azo atao zany ry be ny tanàna isany zay miaino ahy eto projet social hoe toerana anankiray ahafahan'ny ankizy manao ny devoirany na ataontsika hoe grande salle ngezambe anankiray fotsiny de misy guide ao misy assistante sociale ao mba manara-maso ao an'ankizy de raha mba misy goûter kely katsaka mangahazo kely misy olona manao an'izany misy olona tsotra fantatro mpivady atao anatin'ny fikambanana RGL asafiny anarany mialatsina tsy hoe manao publicité fa izy mivady miaingy avy amin'ny tsy misy izy mivady nanango nandao tanora eny amin'ny faritra misy azy de manao devoir ao le ankizy mivavaka ao le ankizy de avy eo le ankizy ampianarina hoe ohatr'izao atao hoe mandro nampandrona tsy misy dosy nandrona any an-trano de nanao antso zay teto amin'ity pejy ety de nanangona vola de navita dosy tsotsotra de vita avy mianatra le ankizy avy mianatra soratra masina le ankizy avy mivavaka le ankizy de omena goûter de ampandrona de zay vao narefa mody azo atao tsara zany ianareo mpanao parti politika manam-bola reo inona ny tsy avitanareo an'izany zavatra tena mpivady mpivady kely anankiray na vitan'izany ao Antananarivo de le zaza rehetrarehetra ao manana parrain daholo mahitany zareo parrain miatoka ny fianarany vita le un lieu de club de devoir ry be ny tanàna isany inona ny tsy avitanareo an'izany centre d'accueil de socialisation satria le ankizy livré à eux-mêmes any amin'ny fokotany any de tonga de repéren'ny cartel hoe ry misy ankizy mirenireny fotsiny de reny ene no alainy zareo e fa raha ohatra zareo no tonga dia manatona amin'ireny misy toerana mandray azy de tsy tratra le olona mba tsy tratrany zareo le ankizy sady le ankizy ara tsisy atao fa mirenireny ary ny fianarany tsy arak'izay de fantatrareo ny vokany azadiny fa misy olona karamainy zareo cartel reo manao ronde dia mirepérer hoe iza ny ankizy mirenireny iza ny ankizy livré à eux-mêmes nanome exemple teo le fikambanana asafy le fikambanana asafy io mikambana aminay ato amin'ny RGL Voatsinapy opérationnel tsara io zavatra io am'izao antsika miteny zao ils sont partis de rien du tout fa afaka manao donc initiative personnelle aza miandra ny fanjakana fa ny fiangonana na fikambanana olona vitsivitsy ny fanome tanana miainga amina zavatra ohatran'izay ho antsika fiangonana inona ny problema tsy afitantsika le izy
Ny problème mahatonga antsika fiangonana tsy mahavita an'izy dia tsotra. Atsaharo nos querelles de clocher. Atsaharo les querelles de clocher. Il y a le feu, il y a urgence. Mbola lany andro hifampitena nareo protestant, nareo katolika, nareo pentecôtiste, nareo de sosy mamonjy. Le zaza nefana efa samboriny olona. Atsaharo any querelle de clocher. Créons un espace de jeunesse. Afaka manao musique, danse, peinture, jeu, prière aussi, bonus. Azo atao zany tsy mila mpamatsy vola. Fiangonana afaka manao an'izany. Esoriko koa le ka fomba zao tontolo zao zany resaka mozika zany, resaka danse, mila socialisation ny zanakitsika. Fa raha manao an'izany tsika, za mino fa raha vao manonona le projet fotsy nareo ka hoe hanao an'izy nareo, dia ny mpiangona ao aminareo ihany no hanokatra ny poketrany hanoana voalohany an'io projet tsotra io. Tsotra io Hanome ohatra anankiray aminareo fiangonana anankiray any canton de Vaud any Suisse. Nanokana andro anankiray ry zareo, filazan'zareo azy hoe jeûne, jour de jeûne, zany hoe andro fifadikanana. Eno tsara. Dia le fifadikanana zay niresahana eto sy ohatran'le fifadikanan'ny fiangonana le hoe andeha hivavaka tsika dia mifadikanana dia samy miaritra ny trèfle eto zany tsy mihinan-kanina. Non. Fa nievaluena hoe le sakafo tsy hohanina indray andro dia ohatrinona zany tokony laninao anatin'ny ray andro. Isan-kerinandro zareo manao an'izay. Dia iny vola, iny sakafo tsy hohaninao anatin'ny herinandro iny atao anaty valopy dia atao anaty caisse dia nafahany zareo nanao projet teo amin'ilay tanàna. Azo atao tsara zany. Ary zay na zay ny soratra masina hoe inona ny fifadiakanina kasitrahan'i Jehovah, ny fifadiakanina kasitrahan'i Jehovah dia ny hoe ny hanomezanao ny haninao any tsy mihinana. Fa tsy hoe vavaka fifadikanina dia any tendrombohitra dia alleluia mideran'Andriamanitra tsy mihinan-kanina. Ça sert à rien. Fa ny fifadiakananao avadio projet, avadio asa. Donc le sakafo tokony hohaninao androany fa tsy hohaninao dia kôty hoe tokony mandany 50 000 ianao zany ray andro, dia 50 000 iny tonga dia atokanao amina atao hoe kitapombonana anankiray. Dia misy mpinamana nareo ataontsika hoe tena laza aminareo any izy misy 10 nareo mpinamana. Dia manokana nareo andro anankiray, ohatra hoe mifanaraka nareo inona ny andro samy manana ny azy satria mety samy manana ny rythme de vie-any. Hoe ny andro anankiray tsy mihinan-kanina, fifadikanina io. Fifadikanina misy fikendrena sosial. Ny azy zany fifadikanina hafa kely tsy le fifadikanina fanaon'ny zalahy reny fa fifadikanina mivadika asa tsara. Dia iny vola, iny sakafo tsy nohaninao indray andro iny évalueo dia avadio vola dia ataovy anaty kitapo dia miaraka nareo mpinamana 10 dia manaovana nareo action anankiray eo amin'ilay fokontany isanareo hoe vous allez voir l'impact que ça va donner. Nataon'ny canton de Vaud zany fiangonana anankiray any Suisse. Pragmatique tsika eto on apporte des solutions. Ary tsy zany tompony fa mba hitako teny hoe ary zaraiko amintsika eto. Todika amintsika tanora. Ry tanora malagasy namako isany. Ho anareo mitsindrina an'ity roro ity. Lafo an'io zavatra io. Tena lafo io le zavatra tsindrominareo io. Fa izao ny zavatra adinonareo rakizy. Normal be nareo zany manome eritreritra hoe zay par curiosité ne tsy fidina anay nefa zay mba nanandrakandrana. Oui, fa izao ny zavatra adinonareo. Les salopards, mialatsiny fa zaho je suis direct. Les salopards, ils ont tout prévu. Et qu'est-ce qu'ils ont prévu? Une fois que tu touches à ça, dia lasa addiction, lasa miakin-doha ianao.
zay ny ray tsy afaka antsony anao zany fa vao manandra anazy fa lasa mitady foana de ampitombo dose ianao ary mampitombo dose ianao de miafara amina overdose ray zay dikan'izay zany a tsy tafavoaka eo ianao a fa ny volanao a ritra faharoa ils ont tout prévu ay tsy takatra ntsony lay haute qualité de nanomana izy karazana drogue ambanimbany qualité cocaïne pour les pauvres filaza azy 3 mmc 3 mmc pour les pauvres grave lery le rony zay ny anaran'le drogue 3 mmc io drogue 3 mmc io encore plus dévastatrice que les drogues classiques satria le drogue classique efa manimba de ty zany a efa sous qualité de efa misy zavatra fangaro azy zavatra chimique akoatrany dévastatrice fa lazany hoe drogue pour les pauvres 3 mmc no anarany de ina ny fiatraikan'io 3 mmc io miteraka hallucination zany hoe lasa ohatrany hoe zay le mahatonga le hoe misy devoly fa tsy hoe misy devoly le ankizy rongony fa lasa mahita hallucination ohatrany hoe mahita zavatra satria voly et synapse lasa paranoïa merci Elit Anthony lasa misy paranoïa lasa tratrany arrêt cardiaque enjana be io 3 mmc io a drogue de synthèse io zany zay vokariny chimiste ao koa zany atao hoe MDMA zany MDMA chimiste koa no manao an'io zany hoe sous qualité mba hitazomana anao mba tsy hiala mihitsy satria anao ma tsy atakatra an'ilay riam-bola hoe fa lany vola de ozy hoe aza matahotra fa manana drogue de substitution zahay dia le 3 mmc ary le MDMA tsy na moa le MDMA fa le ecstasy ary rehefa mihinana an'io mandray an'io plutôt dia mahatonga ino tsara mahatonga euphorie zay masy mahatonga l'izy mahasarika ny tanora mahatonga euphorie le euphorie zany lasa ohatrany hoe misy excitation en permanence ianao euphorique merci Elit Anthony aussi inona ny antony andraisan'ny tanora an'io zavatra io efa calculé zareo tsara mihitsy le izy pourquoi les jeunes prennent ces substances là na de fatany fa mahafaty satria booster ny émotion militra teknika kely ahetro boostena ny émotion anao le émotion rehefa satria ny tanora matsy a émotifa be dia eo am'izay zany a misy piste de réflexion azo ararotana am'izay eto zany hoe rehefa mandray an'ilay MMC eto sy le MDMA eto anao a dia ohatrany manana sensation na ouverture amina resaka fenêtre émotionnelle émotion zany zany hoe milalao ny émotion ary eo nefa ny faiblesse ny jeune le émotionnel eo indrindra tsika zao vao tamin'ny herinandro tena lala fa hatramin'ny ankizy any amin'ny classe de terminal ary amin'ny classe ambany de efa mitsindrona an'izy io satria ao efa nicalculé zala tsara mihitsy hoe ao anatin'le phase ny tanora te exprimer ny émotion ary ny grave de ty rehefa afaka ny efen'le izy dia satria anao zany ohatrany hoe ao anatina émotion matanjaka be de le retour à la réalité rehefa avy eo grave be dévastatrice de zay manosika azy hamono tena satria tsy zakan'ilay réalité satria manana effet
araky ny tenin'ny eretanto hoe manana effet anesthésiante le izy. Ohatrany anesthésie hitanao zany ianao zao rehefa didina na charcuté ny dokotera de asiana anesthésie mba tsy renao le marary. Fa io fa afaka le anesthésie de manaintaina am'izay. De ohatr'izay mihitsy le izy hoe manome sensation émotion zany hoe boostena zany l'émotionnao. De rehefa afaka am'izay ny effet-n'le izy de eritrereto hoe le retour à la réalité est très dur de tsy zakan'le tanora le réalitény de mamono tena izy avy. Tsy le drogue nampamono tena azy fa le réalité zareo zany mivadika izy hoe zany hoe le réalité ndray no lasa tsy accepteny fa lay hallucination ndray no lasa réalité grave ane le izy. Le hallucination no réalité ao aminy fa le réalité tsy réalité intsony ary tsy misupporter ny réalité izy rehefa afaka le effet anesthésiante de lasa amono tena izy avy. Tsy miaccepter le réalité. Misy koa lay drogue anakiraiky hoe drogue na zombie, le xylazine. Rehefa mihinana an'ilay drogue zombie io, zombie ohatrany zombie, xylazine, ny olona anankiray dia eritreretinareo plié en deux le olona ary matory mitsangana mandritry ny ora maro. De ohatrany zombie reny mihitsy izy. Ohatrany zombie. Asa nareo nahita le film zombie reny. De ohatran'ireny izy manao ohatra tsy mampino hoe manao ohatr'izao izy pendant des heures. Grave be l'effet-n'le drogue zombie na le xylazine. Ary ny effet-n'le izy manana effet anesthésiant, zafady 100 fois plus fort que la morphine. 100 fois plus fort que la morphine. Ho an'izay malala ny morphine ho an'ny olona manana fianakaviana phase finale en cancer, zany morphine zany matanjaka be antidouleur. Dia 100 fois ny force an'ny morphine ny force an'ilay drogue zombie. Fa tena tsy mino nareo mahita olona anankiray hoe matory mandritra ny ora 4 mitsangana de manao ohatr'izao ohatra na plié en deux ohatr'izao des heures et des heures tsy mamorona. Il suffit de regarder sur YouTube raha tsy mino nareo. Ary io nefa fanafody prévu ho an'ny antidouleur ho an'ny sovaly. Mba imaginenareo nge zany le xylazine dia fanafody prévu antidouleur pour les chevaux. Ary ny comble, cerise sur le gâteau, mora izy io, accessible. Donc ahina hiazakazaka amin'io ny tanoratsika. Zany roro zany mbola tsisy dikany. Tsisy dikany zany roro zany. Kanefa ny mortel. Satria ny comble amin'izy de zay hoe tsy afetena intsony le tanoratsika. Ary araky ny chiffre mivoaka farany ny consommation an'io xylazine io dia miakatra 200% noho ny teo aloha. 200%. Petraka ary ny fanontaniana. Fa maninona ny se droguer ny tanora? Eo zany tsika zao. Tsika masy tena maditra sisy. Aza manao raccourci tsika. Zao eto tsy ny tanora rery. Tsy ny tanora rery fa na ny olo-dehibe koa. Ary indrindra ny olo-dehibe. Les jeunes adultes, surtout au monde professionnel. Zay teo performant de be ny olona mise droguer, mise doper satria
be loatra le pression takiany patron aminy am'izao mantsy mila chiffre ny orinasa mila mifaninana ny mpiasa amin'ny postanao ianao nefa nitakina asa be ianao nefany limité ianao ary rehefa limité ianao dia tsy maintsy mise dope ianao fa sao de mieritreritrnareo fa ny tanora ihany fa ny be debe am'ireo olona manana ny maizy azy ireo mise drogué daholo satria mila mitazona an'le rythme le niveau amin'ny asa de avy eo tratrany addiction dia ny problème zany de zao am'le tanora de hoe survivre de misy sens roa le survivre les sur et vivre zany hoe vivre au-dessus de nos moyens physiques resako eto zany moyen capacité d'endurance hoe satria ianao zany mila performant ary mila mahatratra niveau au top foana raha teo accepté au niveau ny entreprise na teo accepté amin'ny toerana iasanao surtout mitodika amin'ny reo tanora jeune adulte aty Europa tandremo fa ny mise drogué ny akamaroan'ny tanora mpiasa satria trop loatra le rythme ny asa dia survivre izy dans le sens hoe vivre au-dessus de ses moyens physiques donc obligé izy mise doper ao koa le sens anankiray survivre mihitsy hoe raha mbola te hiaina raha mbola te hikarama raha mbola te hisakafo de tsy maintsy miasa nefa ny aina efa tsisy intsony donc dans les deux sens les survivre de ozy hoe pourquoi nanapa-kevitra hoe anandrana an'io le olona na de fantatrary fa dangereux de ozy izy ty psychanalyste anankiray hoy ty psychanalyste anankiray isika olombelona ozy izy tsika être humain nous sommes programmés instinctivement à explorer le monde zany hoe manana instinct naturel tsika olombelona te explorer te amantatra zavatra le curiosité zany io zany tsy ditry io fa nature humaine fa izao ozy izy ty psychanalyste ty hoe ao anatin'ilay maha olombelona tsika de hoe en recherche ary ty ny tena naliana ty akako lesonety hoe toujours en recherche de récompense ny olombelona zany mitady reconnaissance le récompense tsy voatery hoe nahazo prime tsy voatery hoe nahazo diplôme fa ny olombelona mihitsy mila zay reconnaissance zay de zay reconnaissance zay nefany zay ny récompense de io le système de récompense io avy amin'ilay dopamine ao amin'ny tenatsika zany hoe misy resaka mérite misy resaka récompense zany eo am'izay aritsika donc voilà le mot est lâché il recherche un système de récompense oui Anthony Zuckerberg il a compris c'est pas il a compris enfin il a fait payer des sociologues et des anthropologues nanao an'ireny like reny satria ao anatina société de mérite tsika on veut être reconnu on cherche une reconnaissance on cherche une récompense ary besoin naturel ao anatintsika vokatry lay dopamine io nefany no stimuler ny zalahy any am'le resaka drogue eo zany tsika solution resako eto hoe atsika am'izay zany zao no mahita piste hoe ao amin'ny olona zany misy besoin inné tsy azotsika ialana ny drogue zany miezaka ao misubstituer an'iny iny l'effet dopamine iny de iny mahatonga le addiction ohatra zany ny sucre ohatra zany ny alcool ny drogue ary jusqu'à 200 fois plus que la normale noho zany ozy izy ty psychanalyste ty tsy mahomby mihitsy
ny sensibilisation fampitahorana ny ankizy. Tsy mahomby mihitsy ny sensibilisation amin'ny resaka amin'ny lalao émotion satria zay le efa ialana am'le resaka problème am'le dopamine teo. Raha vao entinao amina émotion izy zany de aza dino fa ao anatin'le tanora misy an'le atao hoe syndrome du non, zany hoe manana an'le réactivité manao non foana. Hitanao ohatra zazakely anankiray le misy âge le zaza rehefa teneninao zavatra izy non non non. Satria ny interdit ny attirer foana ny attention an'le tanora hanandrana. Donc tsy resaka interdiction no vahaolana ozy izy ty psychanalyste ty fa ahoana ny ahafahany misubstituer an'io récompense io. Ahoana ny ahafahany misubstituer ahafahanao mameno an'io recherche de récompense io. Zay no tonga le niteny taminareo hoe ohatra zao hoe ny club maninona moa ny ankizy ny asaina manao sport, maninona ny ankizy ny asaina manao an'ireny jeux be de be reny satria any izy a misy système de récompense. Le récompense tsy voatery hoe zavatra important fa ilainy am'le atao hoe équilibreny le hoe kay reconnu ihany a. Zay ny ambadiky ny éducation maninona moa ny ankizy manao examen de misy ny récompense tableau d'honneur satria on fonctionne comme ça, les jeunes fonctionnent par un système de récompense. Donc tsy resaka absence de volonté mihitsy no problème an'le ankizy a fa vokatr'ilay le stigmatisation zany hoe le fanilikilia-tsika azy. Donc tsy mahomby a ny stigmatisation, tsy mahomby ny marginalisation vao maiky ny empirer an'le situation tsika am'zay fotoana zay. Donc tsy misy solution afa-tsy ny hoe eto am'izay zany dia je mets ma casquette de pasteur, mila estimer, cherche besoin d'estime les zaza. L'enfant n'est plus reconnu à sa propre valeur. Les zaza dévalorisés eo anivon'ny fianakaviana. Satria tratrany stigmatisation izy, tratrany marginalisation izy. Inona zany ilain'le zaza? Fitiavana. Eo zany mbola miditra ny fiangonana, eo ny ilana an'le fitoriana ny fitiavan'Andriamanitra. Ty resaky ty tsy vitan'ny blablaterie tsony. Satria le zaza ao anatina recherche na récompense, le zaza ao anatina recherche na mérite. Il cherche toujours à prouver quelque chose pour mériter notre reconnaissance fa avadio le izy. Apetrao amin'ny valeur an'le zaza en tant que izy. Aza valorisenao le zaza à partir ny exploit vitany. Aza valorisenao le zaza à partir de zavatra tsy vitany, fa valoriseo izy à partir de ce qu'il est, mais pas de ce qu'il fait. Valoriseo le zaza à partir de ce qu'il est, fa tsy à partir de ce qu'il fait. Satria raha vao à partir de ce qu'il fait, de tsy maintsy tafalatsaka ao anatina marginalisation ianao, ary tsy maintsy tafiditra ao anatina stigmatisation ianao. De tu ne fais qu'empirer les choses. Fa io zaza io mila récompense. Io zaza io mila reconnaissance. Io zaza io mila fitiavana. Any ny problème. Vao tonga ao an-trano izy no miresaka aminazy. Mba ahafahantsika ray aman-dreny se débarrasser ny problème atsika, télé no asianareo miresaka am'le zaza. Ny tablette no asianareo miresaka am'le zaza. Ny smartphone miresaka am'le zaza. De anao mieritreritra hoe milamina vetivety ny problème-ako satria tsisy manelingelina. Oui, fa izao cet enfant ne sent plus qu'il est à sa place. Il n'est plus à sa place. Zay no mahatonga ny filazantsara hoe important ny fitoriana filazantsara, ahoana ny ahafahana mitory amin'ny zaza, ny tanora, eo no ilana ny hoe raha Kristy no manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Raha ohatra zany ka misy tanora amintsika indray zany zanatsika efa tafiditra ao anatin'lay addiction mihitsy, eto aloha dia mety hanafitohina ny sasany zao teneniko zao fa ho teneniko mihitsy izy hoe tsy misy afa-tsy ny famonjeny Jesosy.
tsy afaka io. Hoentinao ho any amin'ny centre de désintoxication izy, afaka izy vetivety. Fa mbola misy mal-être ao. Le mal-être mihitsy raha tsy compenser io mal-être io dia retour à l'envoyeur. Ilaina ny désintoxication nilaza anareo teto hoentina amin'ny centre de désintoxication fa le centre de désintoxication lia tsy garantir ny rapisy hoe manala fotsiny le effet an'le drogue fa izao natonga azy nandeha ny se droguer de izy il n'est pas reconnu à sa juste valeur. L'enfant n'est plus à sa place. L'enfant n'est pas reconnu. De hositranonao izy any amin'ny centre de désintoxication de nefany retour am'le mahazatra ihany de rebelote ary rehefa manao rechute eo izy mirécidive eo izy mbola mafimafy kokoa noho taloha. Zay nahatonga zao sosy teny hoe rehefa miala ny devoly izy de mitondra fanahy ratsy lavitra noho ny teo aloha izy. Iny tsy resaka fanahy ratsy ihany fa zao hoe pire kokoa ny zavatra mitranga ao satria efa olona mirécidive le izy de mafimafy ny analana azy. Donc mila mifanometanana zany nareo fanjakana manangana nareo structure d'accueil andreny ankizy reny entaneko teo fanaovana devoir, centre de sport, loisir mba hisiny socialisation de le ankizy mba tsy mirenireny de ao anatin'ireny nefa izy misy resaka reconnaissance, misy resaka récompense. Afaka manao devoir any rehefa tsy afaka mikarakara azy ny ray aman-dreniny. Ho atsika fiangonana andao tsika ifanometanana ajanony ny querelle de clocher. Andao tsika anangana toerana fandraisana andraikitra ho an'ny ankizy reny mba fanampareny azy any amin'ny fokotany misy atsika. Ohatra natao reto mpivady eny zay nolazaiko nareo amin'ny asafy reto azo atao tsara rany ary farany azo adiny koa le hoe asio toerana anankiray handraisana ny olona izay voafatotra. Eto aloha tonga am'le vazivazy zala hoe délivrance enjana eto. Fa ny andro eto hoe vavaka. Raha misy zany aminareo manana zanaka tena tratra ny atao hoe addiction ny drogue, hoento aloha izy any amin'ny centre de désintoxication, oui. Après ny avy any de hoento de mila accompagnement pastoral izy. Mila miresaka amina zoky na ray aman-dreny ara-panahy anankiray afaka miaccompagner an'le zaza. Fa misy besoin ao banga. Misy vide ao am'le zaza, mila fenona. Travail de longue haleine zany asan'ny fiangonana zany fa tsy hoe ho avy indray ianao avy any de hikapoka amin'ny kibay hoe maditra tsy antsony tsy antsony tsika. Mila fitiavana le zaza, mila accompagnement le zaza, mila cadre le zaza, mila autorité le zaza. Le autorité parentale fa tsy misy tsony noho ny zava-misy nefa koa tsy autorité manafy azy fotsiny fa autorité mandray an-tanana azy. Ny fitambaran'ireo no anantenatsika manangana au moins zaza anankiray kijoro. Saotra nareo naharitra ny eno miala tsiny fa lava be tandroany fa sujet délicat moa ty de voatery ny valapatra kely aho tandroany. Mirary soa antsika rehetra samy havita izay fanabeazana sy fikarakarana ny tanànatsika malagasy rehetra. Mirary soa tompoko.